Fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy falindray izay tafiaraka aminareo manaraka ny fandaharana Mihobia amin'ity anio ity ary manasanareo ampitiavana ihany koa hiaraka aminay hatramin'ny faran'ny fandaharantsika. Mino izay efa nafinaritra ny herinandronao ary mbola afinaritra foana ny toyany rehefa Jesoa no vato iorenan'ny fiainantsika tsirairay avy. Ninona zavatra mandalo ninona zavatra sarotra mety iananao dia tsaroa fa lehibe noho zavatra rehetra Andriamanitra dia amin'ny fifaliana rehetra ihany koa dia tsaroa fa mbola lehibe lavitra izy ary tokony hoderaina, tokony hisaorana ary tokony ankalazaina hatrany. Dia noho izay antony be dia be tsy takatry ny saina izay indrindra no mahatonga antsika manomboka an'ity fandaharana ity amin'ny alalan'ny fanimpam-pivavahana ka dia manasanao hanaraka an'izay. Ho aminareo ny ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Ny salamo 7:1 andininy voalohany ka hatramin'ny 5 no entintsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesoa Tompo, misaorany Jehovah ary fanahyko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahyko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny ainao tsidina ny andavaka, izay manarona famondram-po sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatandranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Andriamanitra fitiavana ianao, ka mihevitra ny mombana ety, raha mifomba raina izay dia tsy afaka ambavanay hoe ampoanay ny fahasoavana. Ivavaka isika midera mankalaza mame voninahitra anao zay ry Tompo Andriamanitra ay noho ny amin'ity fotoana izay omenao anay ity indray azonay miantoraka tanteraka ao aminao ary mametraka ny fiainanay ao aminao, kanefa ihany koa anehoana tokoa fa manan'Andriamanitra velona izay manan'Andriamanitra mahay zavatra rehetra, koa ny fankalazana ny anaranao Tompo dia sandratray ho any aminao ilay avy indrindra. Dia fenoy ny fanainao masina izay azonay mifantoka ao anatin'izao fotoana izao. Ny anaranao Jesoa Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho vakiana amintsika ary izao ry havako ny soratra masina. Izany dia araka ny voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaonina 7 ny andininy 9:20 hatramin'ny 2:20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa Tompo izany manao hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy elohina, fa izay tsy mino kosa dia fa voaheloka rahateo satria tsy nino ny anarany zanak'alahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany.
fa izay rehetra manao ratsy de mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa ndrao hita miariary ny asany fa izay manao ny marina kosa de manatona ny mazava mba haseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny riavako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Ny hitantsika eto amin'ity filazantsara ka ny jaona 7 eto ity de resaka ifanaovan'i Jesoa sy Nikodemosy rehefa tonga nitady an'i Jesoa ndray alina i Nikodemosy. Nikodemosy moa de lehilahy nanana ny naizy azy mpitondra fivavahana, mpanabe ihany koa nefa de toa nisy fanontaniana tsy nahazony valiny tao anatin'ny sainy taona zany de nanatora an'i Jesoa izy tamin'ity alina mangina eto ity. Jesoa milaza ny afatra fototra ny amin'ny antony nahatongavany de ny nitiavana an'izao tontolo izao. Tsy hoe nankahala na nampahory fa ny nitiavana an'izao tontolo izao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Lay feon'Andriamanitra miantefa amina tontolo feno aizina, tontolo feno ady na ady anatiny na ady ivelany riavako no iantefaniny zany teniny zany. Riavako feno fanontaniana tokoa ny mahakasika ny amin'izao fiainana ankehitriny izao ny amin'ny hoe nahoana no misy ny loza sy ny aretina, nahoana no misy ny herisetra, nahoana misy ny fifandrafiana ara-politika raha Andriamanitra ary lazaina hoe ty, nahoana no misy ny fahoriana. Mamaly zany anie Jesoa eto amin'ity perikopy ity ny hazavana efa tonga fa ny olona mihitsy no nisafidy ny aizina. Tsy Andriamanitra ny hoe miala amin'ny olona fa ny olona mihitsy no miala amin'ny hazavana. Arak'izany riavako de misy afatra 3 izay hoentina ampaherezana antsika amin'ity an'ity. Voalohany de zao hoe efa nomenanao ny zanaka, efa nomena n'izao tontolo izao ny zanaka, efa nomena nomenanao, nomenantsika lay zanak'Andriamanitra. Eto tsy hoe ataovy aloha zay ezaka de hita eo ihany zay zavatra omenanao rehefa miezaka ianao. Tsy izany riavako no ambaran'ity soratra masina ity fa omen'Andriamanitra ilay fitiavana mamonjy de omeny maimaim-poana tsy sandana vola mankarena. Ilay teny hoe tia eto amin'ny teny grika de hoe agape. Ilay fitiavana agape zany de fitiavana tsy miankina amin'ny toetran'ny olona. Tsy hoe tiako ianao satria na hoe tiako ianao fa tsara, fa tiako ianao satria izaho mihitsy no efa tia. Ary zay ilay Andriamanitra zay ivavahantsika riavako. Ary amporisihana antsika hoe raiso ilay fanomezany, raiso Jesoa Kristy nomena maimaim-poana. Misy ny olona matahotra ny andray ilay fanomezana fa izao Jesoa tsy hanafotoina, tsy hanameloka, tsy nijery sy tsikeraka hitsaranao fa Jesoa hamindra fo sy hamela heloka. Jesoa hanasitrana zany ilay fanomezana riavaka. De mila raisina amin'ny finoana zany. Ary zany no idirantsika amin'ilay faharoa amin'ny hoe nomenanao ny zanaka kanefa ny faharoa de zao mila mino ianao mba tsy ho ringana, mila mino ianao mba tsy ho very. Ny ambara eto riavako amin'ilay antsoina hoe izao tontolo izao na hoe kosmos zany de midika hoe tontolo misy rafitra, tontolo ny olona, tontolo misy kolotsaina, tontolo izay misy ireo rafitra maro samihafa sy singa amin'ny maha izao tontolo izao azy. Ary ao anatin'izany mety misy fahampotehana nefa izany mihitsy
no iantefany lay afatra Andriamanitra. Mila finoana nefa izany ry havako. Raha mino ianao dia tsy ho aringa ny fahatezerana. Raha mino ianao dia tsy ho aringa ny tahotra. Raha mino ianao dia tsy ho ringa ny fahatokisantena. Fa tena iankina tanteraka amin'Andriamanitra. Ny atao hoe mino, ny mino dia ny mandray, ny mampiditra ao anaty, ny mamela azy hiasa. Ka raha mino ny zanaka ianao zany dia mandray ilay fanomezana, dia manaiky ry havako ny fiainana mandrakizay izay tohiny izany atao hoe tsy fandringanana izany, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana dia fiainana mandrakizay. Ary tsy izany ihany ry havako, fa ny fahatelo dia izao, nomenanao ihany koa ny fahazavana. Efa tonga ny hazavana. Tsy hoe raha mino ianao dia tsy haringana, fa raha mino ianao dia efa nomenanao ny fahazavana. Noho izany tsy toetra ao amin'ny aizina. Raha ny resaka ara-kolontsaina, ny Afrikanina dia mieritreritra hoe ny hazavana izany dia fahendrena ny dikan'izany. Koa ny fanohitra amin'izay ny atao hoe aizina dia ny tsy fifankahazona. Ny fihavanana ny azy ny fahendrena ary ny tsy fifankahazona ny aizina. Raha amin'ny zareo any Azia indray na zareo Sinoa izany hazavana izany dia karazana fifandanjam-piainana izany. Ary ny aizina dia karazana fikorontanan-tsaina. Fa raha ny zareo tandrefana na ny Europeana indray izany hazavana izany dia hoe midika hoe fahalalana. Rehefa manana fahalalana dia hoe mahazo fahazavana. Fa rehefa tsy ampy fahalalana dia heverina hoe tafatoetra ao anatin'ny aizina. Fa ny Baiboly dia milaza hoe ny fisian'i Jesoa Kristy eo amin'ny fiainan'ny olona. Izany ny atao hoe ao anatin'ny hazavana. Ary ny aizina dia rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra iray. Noho izany ry havako, indraindray rehefa manana vola ny olona dia tsy manana hazavana. Satria ny ataony lara-pameny eo amin'ny fiainany. Rehefa hoe nahita fahombiazana izy nefa tsy miantehitra amin'Andriamanitra dia tafatoetra ao amin'ny aizina ihany. Indraindray izy amin'ny fiara-miasany amin'ny olona, mifanerasera amin'ny karazan'olona maro, toa tena hoe tsara fifandraisana. Fa rehefa izy rery satria tsy tafa-eo amin'ny tompo dia very hevitra tsy manam-piadanana. Ry havako, efa tonga ny fahazavana dia Jesoa Kristy izany. Fahazavana anasitrana, fahazavana manafaka, fahazavana mitondra fiainam-baovao. Noho izany ny afatra ao antsika ry havako dia izao raisy io hazavana io, avelao hikasika ny faritra heverinao maizina eo amin'ny fiainanao. Aza matahotra ny amin'izay mety hidirany Jesoa ka andratsanany nanongotany ny melomeloka rehetra ny filana tsy mahasoa rehetra. Avelao izy hanasitrana, avelao izy handray an-tanana. Dia izao ilay finoanao ataovy arahan'asa, finoana manova asehoy amin'ny fomba fiteny amin'ny safidy asehoy amin'ny fomba fiaina. Izany hoe izany efa nandray an'i Jesoa za efa nandray ny hazavana dia aoko pirofo ny hazavana ry havako miainga amin'ny fianakavianao mivelatra ny anaty fiarahamonina. Ianao mitondra fihavanana, tsy olony ady fa mampiavana, mitondra fiadanana, miaina fahamarinana. Tsarovy izay voalaza atao amin'ity filazantsara araka ny Jaona toko 7 voalohany, tsy mba te hanameloka anao Andriamanitra fa te hamonjy. Faharoa, tsy natao anatin'ny aizina ianao fa ao amin'ny hazavana. Ary ny fahatelo dia tsy natao angina fotsiny ianao fa ho velona amin'ny fitiavana ary hitondra fanantenana hahatonga fihavanana ho amin'ny manodidina anao. Tanteraka izany eo amin'ny fiainanao any ilay Andriamanitra izay vavahantsika dia Jesoa Kristy. Raha mandray maimaim-poana an' Jesoa Kristy ianao, hiova ny fiainanao, hanananao fiainana dia fiainana be dia be ary hitoeranao mandrakariva ao anatin'ny hazavana ka tsy hanan-tahotra ianao ny amin'ny ho avinao iray manontolo. Amen. Hivavaka isika. Tompo, mahatsiaro sambatra zahay fa manana anao Andriamanitra velona, mizara fiainana, mizara fahazavana ary tsy manameloka anay fa te hampiova anay kosa mba tonga anay tsy ho very
te ampiovanay kosa mba hifikiranay amin'ny marina dia izay ambarany teninao. Midira ao anatinay tompo, raisinay mamaim-pony ianao mba hanjaka eo amin'ny fiainanay. Tario amin'ny fanahinao masina ary zahay mba handeha araka ny sitraponao ka hankatony didinao. Dia hitondra fihavanana, hitondra fitiavana, hitondra aina vao ka tsy ny fiainanay ihany ny ova fa hoentinay ampitaina amin'ny hafa ihany koa ny hatsaram-piainana hanjakanao. Tompo, jereo ny tsirairay avy ny ahitana izy ireo fahombiazana, fanambinana, ambeno sy arovy, raha misy tratry ny aretina sy trano. Raha misy anatin'ny ankiviana, velomy ao anatin'ny fiandrasana anao, ny fanantenana ny anaranao. Dia raha misy kamboty na mpitondra tena indrindra ny any amin'ny afonja any, ianao tompo nampiorina amin'ny fanantenana ary amindra fo sy amela heloka tokoa. Dia amin'ny anaranao Jesoa Kristy nanaovanay izany vavaka izany, akambanay amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao any sitraponao, ety an-tany taky ny any an-danitra. Omeo anay an'izy anna sahaza ho anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo any ry havako ny tsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa manao hoe: ary Andriamanitra raitsikany ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, mba hampiorina ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raitsika amin'ny fiavian'i Jesoa Kristy Tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Fotoana kosa ity manaraka ity andraisantsika ny tenin'Andriamanitra vatsim-panahy moa izany ao anatin'ny 10 minitra no anarantsika an'izay vatsim-panahy izay iresaka mahakasika ny rano mibokiboka izay mitondra fifaliana sy fiadanana ho antsika izay manaiky anjakan'izay ny mpanompon'Andriamanitra amin'ity andro any ity. Dia mety hiteny ianao hoe izany ve tsy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly fotsiny dia vakiana fotsiny, fa tena azontsika iainana, azontsika piarina amin'ny fiainana andavanandro mihitsy izay rehetra voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia andao anaraka an'izay toriteny izay. Eny dia efa miarabantsika rehetra indray amin'ity halady maraina ity manona ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany ho amintsika tsirairay avy izay mampandroso amin'izao fandaharana izao atokantrano. Amin'ity androany ity isika ry havako dia ifampahery indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ifampirisika isika, hiaraka hitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy dia anio isika dia resaka loha hevitra anankiray izay nomena ny lohateny hoe loharano miboiboika.
Zany loha hevitra ho resantsika androany izany a dia raisintsika ato amin'ny jauna toko fahefatra dia ny 17 izy ity moa zany rehefa mamaky azy manontolo isika izay anasako antsika rehefa manam-potoana dia afaka mandray baiboly dia mijery an'izany jauna toko fahefatra izany fa misy ny resaka izay nifanaovan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana izy ity a dia lava be ilay izy raha ho tantarantsika hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany fa eo amin'ny 17 no andraisantsika ny fampaherezana ho amin'ity androany ity izay mivaky tahaka izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe Jesosy namalaka anao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy a dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Raha fitiana kely vetivety dia ny zava-misy tamin'izany fotoana izany a rehefa andeha ho any Galilea Jesosy sy ny mpianany dia tsy maintsy mamakivaky ny tany Samaria moa zany. Tamin'izany fotoana izany ny Jiosy sy ny Samaritana tsy dia tena nifankahazo loatra nefa tsy maintsy andalo hamakivaky ny Samaria ry Jesosy sy ny mpianany. Rehefa reraky ny dia Jesosy izany hoe betsaka ny zavatra efa vita sy naleha dia nakaina vetivety teo amoron'ilay fatsakana izy. Rehefa nandeha nitady sakafo ny mpianany, ny tena marina eo ihany le hoe Jesosy somary reraka dia nakaina fa ny tena izy a nisy olona niandrasany tao dia tsy iza fa le vehivavy Samaritana. I vehivavy Samaritana indray dia manana ny tantarany, be dia be ny zavatra efa niainany, ny olona efa niaraka taminy araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe efa nanambady indimy izy a, nanana olana izany izy. Dia tamin'izany fotoana izany ny vehivavy rehefa matsaka rano a dia le amin'ilay maraina mbola mangatsiatsiaka iny no maka rano fa ity vehivavy Samaritana ity a dia misafidy aka rano amin'ny ora fahaenina. Ora fahaenina izany dia mira hoe raha amin'ny orantsika ankehitriny izany dia mira hoe amin'ny 12 ora atoandro. Amin'ilay mamay tsara iny mihitsy izy no mandeha maka rano satria arak'izay ataoko hoe situation somary manahirana eo amin'ny fiainana izay dia tsy dia tiany loatra miarakaraka amin'ny ankizy dia aleony mandeha mitokana rery. Fa tamin'io fotoana anankiray io a niona tamin'ilay Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka izy rehefa andeha hatsaka rano tamin'izay ora tamin'ny 12 taona izay dia rehefa teo amin'ilay fatsakana dia hozy izy Jesosy mantsy azy hoe zaho afaka mba omenao rano sotroiko. Dia hozy izy hoe ianao ve hozy izy tsy hozy dia zaho Samaritana dia ianao mangataka rano aty amiko. Dia hoy Jesosy raha mba fantatrao ny fanomezany iray hozy izy a sy raha mba fantatrao hoe iza mbola mangataka rano aminao dia ianao no nangataka rano taminy. Dia toy izantsika ihany hoe ilay vehivavy hoe ianao ara tsy manana fanovozana akoriko ahoana no hanananao rano. Dia tonga eto amin'ilay tenentsika amin'izay ilay izy hoe izao teneniko anao izy Jesosy a izay misotro amin'ity rano ity hozy izy a dia mbola angetaeta. Fa na iza misotro amin'ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay satria ilay rano omeko hozy Jesosy a dia ho tonga loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hitantsika ilay rano eto dia azo raisintsika tahaka ny sarin'ny zavatra mampangetaetantsika eto amin'izao tontolo izao. Tahaka ny hoe olona anankiray miandrandra zanaka mafy dia mafy, mangataka vady mafy dia mafy, te hanan-karena mafy dia mafy, te hanana zavatra mihoatra tsisy maharatsy an'izany, zavatra afaka angatantsika eo amin'ny tompo izany fa tiako tenena izany, tiako ambara amintsika androany hoe io rano io a dia sariny zavatra ilaintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka n'aiza ho alehantsika sy ho ataontsika dia tsy ho afa-po mihitsy tsika raha vao mbola le rano, le hitan'ny maso sy tsapahitànana no sotrointsika. Hitanao rehefa mangateta ny olona anankiray a dia raha vao mbola jus ny sotroiny, andramana izany jus ny sotroina na hoe zavatra mamy ny sotroina dia afaka etaeta izy quelques heures eo ihany fa avy eo verina mangateta indray raha vao tsy eo viva mihitsy no sotroina. Izany hoe rano, tena rano pura mihitsy no sotroina. Dia ohatran'izay mihitsy ny sarintsika ao amin'i Jesosy Kristy ry havako. N'aiza hitadiavantsika fiadanana sy fifaliana raha vao mbola miankina amin'ny olona ny fiadanantsika sy ny fifaliantsika hoe miankina amin'ny vady, miankina amin'ny zanaka, miankina amin'ny asa mampidi-bola tsara dia hoarina ten'Andriamanitra tahaka ny rano ihany ireny, tahaka rano tsotra ihany ireny. Fa na iza misotro ny rano izay omeko azy hozy Jesosy dia ho tonga loharano miboiboika ao anatiny izany. Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no misy an'ilay loharanonaina mahafaka etaetantsika. Ilay loharanonaina tenenan'i Jesosy io dia hozy izy hoe ho tonga fiainana mandrakizay ao anatintsika eo. Ny fiainana mandrakizay dia mira hoe fiainana be dia be. Fiainana be dia be dia mira hoe fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia tsy hoe rehefa miala eto vao fantatra hoe makaiza ary za ty.
ohatrany ahoana ary zany fiainana mandrakizay tsy fantatry zany fa aloha fa rehefa miala eto dia hita ka fiainana mandrakizay iainana dia ny ety ambonin'ny tany satria atoroko anareo ino zany fiainana be deaibe zany fiainana be deaibe zany dia egalina hoe fiainana feno fiadanana fiainana feno fitsarana fiainana na dia miatrikolana aza dia ianao mbola mavita amintsika ihany ianao mbola mavita ravoravo amin'ny tompo ihany mbola mavita mideran'ny tompo ihany dia ny olona manodidina ara gaga hoe fa angatsy be olana be indray angamo ianao ty tsy marary angamo ianao ty tsy ohatran'izao satria ny hitany mason'ny olona ianao ohatrany hoe resy zany fa rehefa voarainao ilay tena fiainana be deaibe omeny Jesosy rehefa misotro amin'ilay loharano miboiboika ianao dia iny lasa tonga loharano ao anatinao ao dia manome fifaliana anao dia manome fiadanana ao anao iny dia ninina zavatra iainana eto ambonin'ny tany dia tsy mitovy amin'ilay rano sotroina eto amin'izao tontolo izao fa ianao maka ao anatin'ilay loharano miboiboika amarana koa azy dia hitanareo any amin'iny faritra Ambatondrazaka iny ho an'izay efa nahitan'izay zany dia rehefa akaikaiky tonga amin'ny tanàna tsy tadidiko ilay anara-tanàna fa misy loharano miboiboika izay misy loharano velona izay amin'ny sisin-dalana dia io loharano velona io izay mandalo rehetrarehetra eo dia afaka maka daholo misy maka amin'ny tavoahangy maka amin'ny bidon misy maka isasana misy anasana lamba fa indrindra alain'ny olona hosotroana ilay izy dia rehefa misotro azy ianao dia tena heninao mihitsy ny tsirony izany hoe hoay izany loharano ohatrany hoe si pur si nature arak'ilay voalaza amin'ny eo viva iny tena renao mihitsy ny tsirony izany hoe eo viva izany dia nizaniza zany mandalo eo dia maka daholo dia ohatran'izay mihitsy koa ny eo amin'i Jesosy ampo mizara ao antsika rehetra ny loharano ao amin'i Jesosy Kristy ao aza mitady zavatra ivelany aza mitady rano any ivelany raha misotro jus hafa ianao dia mbola possible angateta ihany fa raha misotro amin'ilay loharano ao amin'i Jesosy Kristy ianao dia ho afa-po ianao satria ianao tsy mijery an'ilay hita maso intsony fa mibanjina an'ilay tsy hita maso ilay maharitra mandrakizay ilay fiainana omeny Jesosy Kristy ange tsy hitany maso tsy hoe vola be arena be zanaka mahay be vady endry be tsy izay ilay izy fa ny fiainana omeny Jesosy dia ozy izy ateo fiainana feno fiadanana fiainana feno fitsarana tsy hitany maso zany fa maharitra mandrakizay tsika nefa ny asain'ny apôstôly Paoly hibanjina an'ilay tsy hita maso ilay maharitra mandrakizay averiko indray raha vao ny hita maso nametrahantsika ny fanantenantsika sy ny fotsika ny finoantsika dia mora rerakintsika ny hita maso miovaova ny olona anankiray milaza ty androany fa mety mivadika izy rapitso ny asa tsara be anananao androany mety ho votsitra indray rapitso ny fananana ananana androany possible ho rava ao anatin'indray mpimaso fa ny amin'i Jesosy Kristy ilay maharitra mandrakizay fiadanana sy fifaliana fitsarana tena le tsy takatry ny saina fa hoy ny teny apôstôly Paoly teo hoe le maharitra mandrakizay dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hoe higokana izany angentsika izay tsy nanandrana an'izany izay mbola tsy nanandrana manatona dia misotro fa za izay miresaka aminao androany ny sotro dia mbola eto androany raha mbola tsy nisotro dia manatona misotro ampy mizara ho antsika ny ao amin'i Jesosy Kristy ao saotra nanaraka hatramin'ny farany dia manona ny fiadanan'ny tompo aminao amin'ny manaraka indray ary faly miaravanareo fijery ny tokantrano dia faly miaravan'ny teknisianina ihany koa tenako moa zany dia araka toy ny velo entsoa avy ao amin'ny tanketsa amin'ny Betela ny FJKM Ambotseny Betela ny antondiako moa zany dia araka ny fahafantatritsika rehetra indrindra ny eo amin'ny zanaka fielezana sy ny reny fiangonana fa ny fanokafana faha-telopolo taona ny tanketsa dia ataony alahady 14 ny volana Decembre ao amin'ny efitra filanonan'ny kolejy Rasalama araka ny efa nilazaina tamintsika ihany koa sy efa naparitaka tamintsika dia mba manentana anareo izahay tanketsa noho ny amin'ny fandraisana anjara ny Mihobia izay namidinay izany dia raisina eny amin'ny fikambana tsirairay avy koa dia manantena anareo rehetra andray anjara ho fanohanana na izandry mantetana anareo havana namana sy tapaka ihany koa mba ho avy anotrina anay amin'ny fotoana io izay manomboka amin'ny 7 maraina amin'ny fotoana ihany koa moa dia misy ny vokatra izay eo amidinay amin'ny vidiny mirary koa dia manentana anareo hatrany andray anjara ho fanohanana anay izandry nareo koa dia manao tena fahatongavanareo maro ary
ary manantena ny fiara-miasa avy aminareo rehetra ihany koa, na ny avy any amin'ireo fiangonana na ny avy aty amin'ny zanakam-pielezana. Koa dia mametraka ny veloma mandram-piona tompoko dia miraritra indrindra. Veloma tompoko. Miaraba manokana ny mpikirakira ny fandaharana Mihobia, miaraba manokana ihany koa ny teknisianina rehetra izay mampita ny sary sy ny feo any tokantranontsika any, ary miaraba ihany koa ho an'ny mpijery ny fahitalavitra ny TV Plus Madagascar izany. Ny An'i Kristy Radio no mivahiny ato anatin'ity fandaharana Mihobia ity satria makalaza ny 5 taona ny onjam-peo ka dia misy ny hetsika ara-pilazantsara zay atao ao amin'ny Sainte Famille Mahamasina ny sabotsy 13 ny volana Decembre ho avy zao, manomboka amin'ny 2 ora sy sasany izay fotoana izay ka anasana mpitiavana be atsika rehetra satria vao tonga ny amin'ny 2 sasany dia tonga dia manomboka ny fotoantsika dia sotran'Andriamanitra tsika akasitraka an'Andriamanitra, dia misy ihany koa ny hira fiderana, dia miditra ao anatin'ny tantara atsehatra lehibe tsika, tantara atsehatra mitondra ny lohateny Virgile. Anisan'ny tantara mampahery izy io, mampieritreritra, mampisaintsaina, ary amin'izao vanim-potoana izao mihitsy no tena hoe anaovana an'ity tantara ity mba hisaintsain'ny maro azy izay manatrika izany. Ka eto dia manentana mpitiavana be ho antsika rehetra izay ity tantara atsehatra tongava amin'ny fotoana io fa vonony zay ny amin'ny tsara indrindra ho antsika rehetra izany. Azadino ny 17 ny volana Decembre ho avy zao, manomboka amin'ny 2 ora sy sasany etsy amin'ny Sainte Famille etsy Mahamasina izany, manomboka amin'ny 12 ora atoandro dia efa misokatra ny varavarana sy ny vavahady, fa tsy misy ihany koa nefa ny vidim-pidirana anatin'izay rehetra izay. Ary ity ny tena zava-dehibe indrindra, tonga fa misy ny fanomezana mamaim-poana amintsika rehetra izay tonga amin'io fotoana io izany, ary fatsiarovana amin'ity hetsika 5 taona ny onjam-peo ity izany. Misy ny tenin'Andriamanitra izay iarahanay mifaly, iarahanay ihany koa manao an'izao 5 taona ny onjam-peo izao, dia manambara hoe ary ianareo An'i Kristy ary Kristia an'Andriamanitra. Korinthiana voalohany 7 ny 7:20. Misy ihany koa ny tsenjery kely efa entsika isaiky ny onjam-peo any Kristy Radio manambara hoe za An'i Kristy mivavaka amin'ny fahamasinana, miasa amin'ny fahamarinana, makatoa ny tenin'Andriamanitra, malagasy mandova lanitra. Azadino ny fotoanantsika ny sabotsy 17 ny volana Decembre ho avy zao, manomboka amin'ny 2 ora sy sasany etsy amin'ny Sainte Famille etsy Mahamasina. Ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra iray manontolo zany hoe ny fiainantsika rehetra dia vavolombelona ny fahalebiazan'Andriamanitra. Matetika isika dia miandry zavatra eritreretiny saintsika ho goavana be foana vao mahasamy teny hoe lehibe ny Andriamantsika. Kanefa na ny fofinaina na ny fahavelomana izay omeny atsika isan'andro isika mbola mijoro tsara io dia izany dia efa porofo ny fahalebiazan'Andriamanitra. Izay mahatonga ny manentana anao foana hoe tongava mijoro vavolombelona ho fananganana ny hafa izay mety hoe ao anaty ady, ho fisintomana ny fiainam-panahy hafa ihany koa hiroso hatrany ao anatin'izay hoe fiarahana amin'ny tompo izay. Ka noho izay indrindra dia saorany reto mpanompon'Andriamanitra izay mahasamy mijoro vavolombelona milaza ny fahatsaran'ny tompo reto dia mino sy mananteny izay fa voakasika izay ihany koa ianao akanao lesina izy reto, akanao fampahirezana, ary indrindra ihany koa ilazanao mpiarabelona aminao fa tsara ny tompo isan'andro isan'andro. Andao anaraka an'izay fijoroana vavolombelona izay isika. Faly miarabantsika rehetrarehetra manaraka amin'ny fandaharana Mihobia. Androany dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona eto aminao androany. Dia androany dia hizara aminao ny zavatra niainako tao anatin'ny 20 taona, izany hoe nanomboka za tany an-kibo dia efa voafatotra na zavatra tena hoe zavatra tsy fantatro mihitsiny, zavatra tena hoe tsy takatro mihitsiny hoe nisy an'izany tao anatiko, fa taty aoriana vao hoe fantatro ilay izy hoe nisy an'izany dia tena nanaratra anaty tena lalina be mihitsiny izay netiko ny aina teny foana ilay izy. Ny tena fisehon'ilay izy dia ohatrany hoe misy banga be izany ao anatin'ny foko ao, misy zavatra tena hoe tsy haiko manazava anazy fa tena hoe banga, tena hoe mitaky zavatra be, mitaky olona,
mitaky olona ho tia anà, mitaky olona hoe foana ho anà, olona tena hoe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 hoe foana ho anà, hitantarako zavatra, tena hoe hitantarako ny fiainako iray manontolo, dia nitady tamina namana, nitady tamina olo-tiana, tena hoe nitady na olona mety hoe mbola tsy hitako arany dia ohatrany hoe tiako takiana fitiavana be zany, satria tena hoe tellement tena hoe banga, misy olona tia anà manodidina anà fa tsy tsapako mihitsy ny fitiavana satria tena tsy mahafeno an'ilay any anatiko mihitsy ilay izy. Dia tamin'ny fotoana nanomboka hoe hiaraka amin'ny olona kely dia efa niaraka tamin'ny olona, nitady fitiavana tamin'ny olona satria tena hoe izay ilay zavatra takiako any anaty, dia nefany ohatrany hoe voavitaka foana, voaratra foana, second choix foana, ohatrany hoe tsy mba nahatsapa fitiavana izany mihitsiny dia mitady amina namana, dia tao aorianan'izay anefa lasa niavonavina, lasa feno loto ny foko, lasa ohatrany hoe lasa tonga vehivavy tena maloto fo vao mahita anà ny olona taloha dia hoe Tiffany ve marikiriko na miaraka amin'iny arany, satria tena hoe manjomotra lava ny tarehako, tezitra lava, ninona zavatra ataon'olona anà eo dia tsy mahafapo anà, ninona zavatra effort ataon'olona anà eo dia mahita kianina foana, dia avy eo nanapa-kevitra amin'izay hoe tena hoe za tsy hanolotra fitiavana amin'ny olona santsony hikatona amin'ny olona amin'izay ho lasa fovato amin'izay tena hoe satria izay zavatra rehetrarehetra ataon'olona anà dia tsisy mety amiko daholo, dia avy eo tena hoe lasa nenitombo le ratra tany anatiko satria lasa miatakataka amin'ny olona, ohatra hoe na fihetsika kely ataon'olona fotsiny ary dia tena mandratra be ny any anatiko any, mety tsy mieritreritra le olona hoe handratra anà izy fa tena mandratra anà le izy ary misy fotoana mody ao an-trano dia mitomany rery, na tamin'izay arany mitomany dia ozy izay hoe ina koa ary ny antony hitomaniko amin'izany, fianara mahazo anà fa tsy azoko mihitsy hoe fa maninona ary mitomany dia avy eo tena hoe tena izay zany zavatra tsapako hoe tsisy nininona mihitsiny, dia nisy fotoana tao anatin'ny fotoana elaela dia isan-kalina tena tsy matory fa manokatra Facebook dia mitady olona izay mbola tsy nahalala ny fiainako olona izay mbola tsy hitako hatramin'izay fa ampiresahako fotsiny izy dia teneniko hoe afaka tantaraiko zavatra ve ianao, dia tantaraiko anazy daholo ny fiainako rehetrarehetra satria tena tsy zakako intsony ilay izy, tena hoe mavesatra ato anatiko, misy zavatra tena tiako zaraina be, tiako tantaraina be amin'ny olona, izay moa hatramin'izay efa mandeha mivavaka foana fa tsy mikonsidere an'Andriamanitra zany nataoko ohatrany hoe Andriamanitra ao ambony ao dia tsy liana amin'ny amiko izany fa hoe hivavahana dia hiresahana, nefany rehefa miresaka aminazy ary dia ohatrany routine fotsiny, dia zany efa mahafantatra hoe misy Jesosy fantatra Jesosy hoe matoato amin'ny hazo fijaliana, mahafantatra nampianarina sekoly alahady mahafantatra zavatra mety hoe vitsivitsy eo amin'ny baiboly fa ohatrany hoe zavatra ianarana tsotra fotsiny zany le izy fa tsy iainana. Tamin'ny fotoana nandeha fotoam-bavaka dia nahare hoe Jesosy kay lianany amiko, Jesosy rehefa malahelo dia malahelo izy, rehefa hoe mitomany dia mitomany koa izy, rehefa misy zavatra mahazo anà dia tena concerné be Jesosy, hoe ny ao am-pony Jesosy rehefa mahita anà dia ohatrany hoe honena anà izy, tia hanangana anà izy, dia tiany hatsapa ny fitiavany dia mihaino fijoroana vavolombelona ohatran'izao koa dia ozy izy mantsa an'i Jesosy hoe Jesosy tsy mahafantatra anao tsy mbola natsapa anao tsy fantatro ianao Jesosy fa zao Jesosy te halala anao, te hatsapa anao, te hiaina hiaraka aminao, tena hoe leo be Jesosy mirangorango fitiavana amin'ny olona, leo be Jesosy mitaky fitiavana amin'ny olona, hoe fitiavana tsy hananany kory dia takiko any aminazy, indraindray ary ny olona leo be amina dia lasa ohatrany hoe lasa pozina ho an'ny olona satria lasa ohatrany hoe personne toxique zany, satria tena hoe takiko zavatra tsy hananany izy, dia
mino za Jesosy araka reny zavatra reko reny hoe linany amiko ianao de raha tena linany amiko aro ianao Jesosy de ataovy mba tsapanyizany fitiavanao zany tsapany olona le izy de mba te hatsapa koa ny ainan'ny hafa le izy de mba te hiaina koa Jesosy za koa aneo Jesosy mba mila anao za koa ane Jesosy mba te hiaraka hiaina aminao koa Jesosy de avy eo tena hoe tsapako ny fitiavany na mihana anahy izy de tena ohatrany hoe misy olona miteny zany fa tsy olona le izy fa Jesosy miteny hoe zangy eto foana ho anao za tena tianao hatrany amboaka hatrany akiboneny ianao de fa teo foana ho anao niaraka taminao foana tamin'ny etapy rehetrarehetra tamin'ny fiainanao fa nodinao tsy hita nodinao tsy fantatra de avy eo amin'izay hoe Jesosy sitranao afa tena marary angeo za Jesosy tena marary tena reko tena misy zavatra marary any anatin'ny foko any zay tsy haiko hoe ahoana tiako ngotana be ohatran'izao mihitsy ny foko hoe ho afaka le zavatra fa tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana le izy de teny Jesosy hoe Jesosy hoaiza moa any aminao ihany ny afaka miantaanta afaka mangataka an'izany fanasitrana zany satria efa nandramako daholo ny zavatra rehetra fitiavan'olombelona fitiavana namana fitiavana olon-tiana fa ao aminao za Jesosy mino fa efa nataonao tamin'ny hafa zany de afaka ataonao aminahy koa de avy eo tena hoe tsy hoe teny hoe de sitrana fa tena hoe mbola taona maro be taty aoriana za raha mbola nisy olona niala foana tamin'ny fiainako mbola nisy olona nandratrana foana mbola natakalo olona hafa foana mbola second choix foana fa teo Jesosy nitsapana hoe mbola hifikitra amiko ve ianao hoe tena za marina ve tena etaetanao sa olona de tena nitsapany indraindray ara tena vao maika ame mafy noho ny taloha le izy hoe misy zavatra tsy nataoko ohatra de ohatrany hoe lazain'olona fa ataoko le izy de misy zavatra tsy tsapako any anatiko nefa lazain'olona fa ohatrany hoe ataoko le izy de tena vao maika hoe Jesosy tsisy afa-tsy ianao rery ihany vahaolana ny fiainako Jesosy za tena hoe karazana vehivavy tena hoe tsy dikana zany rehefa tsisy ianao fiainako taloha fa avelao za hifikitra aminao fotsiny avelao za tena hoe andray le fiainana avy any aminao Jesosy na ohatra Jesosy hoe tsy omenao ninina tsony maro be Jesosy nofinofiko amin'ny fiainana maro tena be de be nofinofiko fa tena hoe aleo eo ianao fotsiny aza miala amiko fotsiny tsony Jesosy de na zany tena etaetako tany anatiko hoe afaka tsy taterahanao tsony faniriako fa raha mbola miverinao trano taloha de angambany lasa dala na za maty mihitsy de any amin'ny elo ny fanahako de tena hoe lasa tafaraikitra be tamin'i Jesosy satria tena hoe babo tanteraka ny fitiavany tena tsisy fikirana ankoatra anazy be de be ny olona tia anahy ary tena isaorako amin'i Jesosy ny olona manodidina anahy fa tsy mahafeno ny fiainako reny tsy mahafeno le banga ato anatiko reny de androany ny afatro anao tena mino fa hoe be de be ny vehivavy eny na lehilahy koa raha mety hoe niaina ny zavatra niainako niaina fahabangana mety hoe mitady fitiavana etsy sy eroa mirangorango fitiavana etsy sy eroa fa tsy mety mahita mihitsy tsy mety feno mihitsy le banga ao anaty ao de androany te hiteny aminao fa Jesosy le izy Jesosy le takin'ny fonao le fitiavan Jesosy le takin'ny fonao tsy fitiavan'olombelona fa fitiavan Jesosy Jesosy tena hoe disponible ho anao foana izy ny olona indraindray mety hoe na tia be anao ara le olona de rehefa tenenina hoe afaka mba miresaka ventsika de mbola sahirana mbola misy ataoko fa neny Jesosy zara ny ary tsika hiresaka aminazy foana zara ny ary tsika hiantsoantso anazy foana zara ny ary tsika nasa anazy eo amin'ny fiainany foana Jesosy de tsy mamila fila tsika zany ny olombelona mety mamila fila samy mihitsy ny olombelona mandisy fanantenana mihitsy ny olombelona fa Jesosy ihany tsy mandisy fanantenana de androany ty ampita aminao hoe Jesosy le izy Jesosy le tediavinao ninina fahabanganao anatinao ao Jesosy le tediavinao mety tsy fantatrao fa Jesosy le izy andramika iza ao fitiavan Jesosy fa le fitiavan Jesosy ny tena ilainao fa tsy fitiavan'olombelona de raha misy diso lalana ohatra anahy hoe tany amin'ny olombelona no nitady fitiavana de androany te hiteny aminao hoe tsisy mahafeno an'io banga io zany afa-tsy Jesosy afaka mbola mitady foana ianao fa azoko tenenina aminao de ao amin'i Jesosy satria efa nandramako zany efa nitady foana de raha mba sitrako indrindra de hivavaka ho anao androany de hiaraka hivavaka aritsika Jesosy io misaotra fa mba
naniraka an'ity mpanomponao tena tsy mahasoa indrindra, tena hoe tsisy raisina indrindra ianao mba afaka mizara ny zavatra ny ainantsika sy ianao tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra izany Jesosy. Misaotra Jesosy fa tena hoe fahasoavana ho mba afaka mizara androany. Dia androany Jesosy niza olona mety nandalo ny zavatra nylalovako, mety hoe mirangorango fitiavana amin'ny olona, mety hoe mitady fitiavana eny rehetrarehetra eny fa tsy mety feno mihitsy le ao anaty, mety mbola pira noho ny zavatra ny ainako raha ny ainany Jesosy. Fa androany Jesosy mangataka aminao tena hoe mihoatra lavitra noho ny zavatra ny etaetako hatramin'izay Jesosy, dia mba amboleo ao anatiny le etaeta hitady ny fitiavanao, hirangorango ny fitiavanao, angetaeta ny fitiavanao mbola tsisy ohatran'izany Jesosy, le tena hoe maina tanteraka ny ato anaty fa tena hoe mila le loha rano avy aminao tahaka n'le vehivavy teo apatsakana Jesosy, hoe tsy rano ato ny detavinao fa le rano ato aminao ozy izy ianao Jesosy. Dia le rano tao aminao Jesosy ny angatahako, le rano fitiavanao Jesosy, ameno ny fahabangana rehetrarehetra ny anatin'ny tsirairay avy izay mety mahatsapa fahabangana, mety hoe mitady fitiavana amin'izao, ataovy tsapany Jesosy fa tsy fitiavan'olombelona Jesosy ny dedaviny, tsy fitiavan'olombelona Jesosy ny takiny io fony io, takiny le aminy mihitsy Jesosy, fa le fitiavanao reriany afaka mahafeno. Dia androany Jesosy tena hoe ataovy azony tsapa tanana Jesosy tahaka ny nataonao tamina, le fitiavanao na mihinana, le fitiavanao ny teny hoe eto aho anao, niza tsy eo anao dia eto aho anao, dia le fitiavanao ny teny hoe hitantananao anaiza lalana andehananao dia eo foana aho anao Jesosy. Ataovy tsapany tsirairay avy izay manatrika ny tokantrano izany fitiavanao izany Jesosy, hidinao anatiny Jesosy, tena hoe tonga anazy tsy angetaeta fitiavana hafa ntsony. Dia androany Fany Masina mangataka aminao ameno ny tsirairay avy ampitan'izany fitiavan Jesosy Kristy izany any anatin'ny tsirairay avy. Dia voninahitra ho anao reriany Jesosy raha mba afaka ny fijoro vavolombelona teto Jesosy androany, dia aoka netso izany ho hita, tsy izany tadidin'ny olona fa ianao sy le fitiavanao izay tena mirehatra sy tena tianay, le fitiavana tsisy fepetra, le fitiavana tsy mila takalona, le fitiavana tianay amazay anay. Dia androany Jesosy misaotra anao manokana Jesosy, voninahitra ho anao reriany Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany. Amen. Tahin' Jesosy tompoko. Izay ny fandaharantsika tamin'ity anio ity ho an'Andriamanitra irery ihany ny dera ny laza ary ny voninahitra, ary misaotra be dia be antsika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany. Tsy adino ihany koa ny misaotra ny ekipany Prod Plus rehetra ny fanolotanana tao anatin'ny fanatontosana sy ny fikarakarana ny fandaharantsika. Misaotra ny Génie des Aiguilles ihany koa nampiakanjo ny mpanolotra efa eo ambany io ny contact azahoantsika an'izay. Andray tenin'Andriamanitra isika izay novakina taminao tany am-piandohana, dia ny voasoratra amin'ny Joan 4:4 ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa na iza isotro amin'ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta na oviana na oviana, satria ny rano izay omeko azy dia anjary loharano ao anatiny ka hiboiboika hoaina maharitra mandrakizay. Amen. Ingane Jesosy no loharano ny fiainantsika. Ingane mba tsy narotsany foana ny rano teo amin'ny hazo fijaliana fa tena ho fanadiovana sy fanadiovana antsika sy fanavotana antsika ary iainantsika zana isan'andro izany ka ho lavitra antsika ny tahotra sy ny aya fa hifikitra amin'ny bebe kokoa isika amin'izay rehetra ho ataontsika. Mirary soa tsiakisaray avy ary dia manome fotoananareo amin'ny manaraka indray ato anatin'ny fandaharana Mihobia hatrany. Tahin' Jesosy daholo.